Raha mikasika an'izay fanondranana antsokosoko ny andramena izay manokana ary dia nanolotra paikady mazava ny ministera ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny polisy iraisam-pirenena na ny Interpol. Miara-miasa ary ari-asa amin'ny sitra iraisam-pirenena ny fitondrana malagasy amin'ny ady amin'ny fitrandrahana antsokosoko andramena hoy ny minisitra ny tontolo iainana Antelme Raparany. Amin'izao fotoana izao dia misy ny famatorana fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny polisy iraisam-pirenena na ny Interpol. Fa misy ny proposition avy amin'ny Interpol zany amin'izao fotoana izao ahafahana manatratra an'ireny mpanao trafika illicite ireny. Dia zahay moa zany mety amin'ny herinandro ambony akory dia efa hanome ny avianay mikasika an'izay. Zahay zany tsy salasala amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fanakanana an'izay fanondranana antsokosoko zay. Dia misy ihany koa ny fametrahana fanaraha-maso iraisam-pirenena fa iny angamba aloha tsy ho détailleko aminareo eto satria lasa dévoiler les secrets ny profession. Ankoatra io dia misy lalàna maromaro ihany koa izay tsy maintsy apetraka hoy ny minisitra ny tontolo iainana momba ny andramena izay sarina tamin'ny firenena any ivelany toy ny tany Kenya, Sri Lanka, Mombasa dia nilaza ny minisitra ny tontolo iainana fa paika roa no isafidianana ho tanterahana. Anankiray appel d'offre international atao any an-toerana. Zany hoe eto ihany manao appel d'offre international fa mipetraka any an-toerana, any amin'ny toerana natratrarana azy le hazo. Ny sasany kosa izay tratra eto an-toerana dia appel d'offre international ihany koa. Misy ny option faharoa hoe averina koa zany reny hazo tratra reny nefa ny risque amin'izay dia eo ny resaka sécurité ny fiverenany makaty ny amin'ny bateau mitondra azy ary hiteraka frais supplémentaire zay amin'ny famerenana azy maketo. Zay ny option anankiroa zany, na zany reny amidy any an-toerana na averina eto Madagasikara dia eto mivarotra azy. Ny option nieritreretinay zany dia azahoana vahana kokoa mivarotra azy any an-toerana fa ny lalàna mifehy appel d'offre international zany dia eto Madagasikara isika manao ny appel d'offre international fa tsy any ohatra hoe any Kenya na any Sri Lanka akory. Mifampiraharaha amin'ireny pays izay natratrarana azy ireny zany. Mikasika ireo andramena voakeja eto an-toerana, anisan'ny eritreretina moa ny anodinana ho fitaovana ampiasaina toy ny fanaka ireo andramena voakeja ireo na ny amarotana ny bolabola avy hatrany. Ny fanatanterahana izany rehetra izany efa dia iarahana amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny nambarana ny ministra ny tontolo iainana hatrany.